Toy izao ndraika avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Anaty fofo aminao ny tompo fa olony ianao. Ankoatra ny fitoriana amin'ny filazantsara izay tokony ataonao olon'i Kristy, araka ny voasoratra amin'ny filazantsara Marka 9:11 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy izy taminy: mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia isy famantarana mazava ho porofon'Andriamanitra fa azy ianao. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara Marka 9:17-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao famantarana izao no anarak'izay mino hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany, hametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Maneke ary ho fitaovana vavaka isika. Kristy miasa ato anatiko ianao ka ho hita taratra ety ivelany izany mba ho porofo Andriamanitra velona sy mahery ianao. Misandrata Tompo. Amen. Mandrabia ahoana tompoko.